Entompoko araka ny voalaza asika tamin'ny fampianarana farany dia hanomboka amin'ny bokin'ny Romanina isika. Aorian'io dia ny bokin'ny Jaune no ianarantsika. 10 minitra ihany ny fampianarana, tsy fampianarana lava be, amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay. Résumé moa zany amin'ny teny frantsay. Avy eo dia omena ny nary ny fampianarana eto alefa amin'ny internet. Ho azontsika rehetra ho vakina amin'ny version amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny gasy. Tamin'ny farantsika dia nianatra ny fampianaran'ny Paoly Apôstôly hoe inona no fampianaran'ny Paoly Apôstôly amin'ny boky ny manontolo, famitinana tao indray mijery. Androany sika araka ny fandraisahako dia ny hoe hianatra momba nyty Paoly Apôstôly ity sika. Nahoana no Paoly novidina? Voalohany dia amin'ny testamenta vaovao dia 340 ny bokiny, ao anatin'ny testamenta vaovao misy boky 720. Zany hoe ny asasaky ny testamenta vaovao dia Paoly nanoratra azy. Faharoa, ao amin'ny bokin'ny Paoly Romana toko voalohany 720 no nakana ny fampianarana fototsy ny fiangonana Luterana malagasy izay nitarihin'ny Martin Luther. Fahatelo dia ny fampianaram-pinoana kristianina dia saika voavelabelatry ny Paoly Apôstôly amin'ny testamenta vaovao. Sarobidy zany no hiatreasika an'ity Paoly Apôstôly ity. Fohy dia fohy ny fotoana ananasika, 10 minitra dia izahana fohy araka zany ity fampianarana ity. Paoly Apôstôly zany dia azo lazaina hoe hébreu izy, nefa koa manana citoyen romain ary manana citoyen koa ny tanànany Tars, izay maha Paul de Tars azy. Teraka tany anodididina ny taona fahaenina ka hatramin'ny fahavalo talohany taorian'i Jesosy, zany hoe zanon'i Jesosy entre enina na valo taona eo zany ity Paoly ity dia maty izy nanodididina ny taona 950 ka hatramin'ny 790 teo tany Rome. Zany hoe tsy dia naharitra loatra ity Paoly Apôstôly ity. Tany Roma moa ny lazany mpandinika ny nahafatesany. Raha ny tena marina nefa dia tena jiosy ity Paoly Apôstôly ity. Naterahany moa dia araka ny voalaza asika hoe tany Tarsosy, Tars, Ansilsi, Kilikia moa ny lazasika azy amin'ny teny gasy, araka ny asan'ny Apôstôly toko faha 1:27. Ny dikan'ny anarany moa dia ny hoe kely amin'ny teny gasy, petit, araka ny filazan'ny mpandinika ny anarany ity ngahy Paoly Apôstôly ity. Araka ny fomba jiosy dia voafora tamin'ny andro fahavalo izy, ary nahazo ny citoyen romain araka ny asan'ny Apôstôly toko faha 12:5. Ny ray aman-dreniny moa dia jiosy araka ny mahajiosy azy. Ny rainy moa dia fariseo araka ny asan'ny Apôstôly toko faha 13:9. Ny asa nataony tamin'ny izy mbola ataosika hoe fariseo dia mpanao tante
mpanao lay asan'ny apôstôly toko faha 8 ny andininy fahatelo. Ty Paoly ty koa dia manam-pahaizana, tena manam-pahaizana izy ty. Nianatra momba ny teolojia na docteur na momba ny lalàna jiosy te mba nisaokany ngaya ny professeur atao hoe Gamaliel araka ny asa apôstôly toko faha 2 ny andininy fahatelo nanana mari-pahaizana na fahaizana ambony momba ny lalàny mosesy izy. Nianatra koa izy amin'ny filozofia, nianatra izy amin'ny littérature grika, mahay ny géographia sy momba ny resaka sambo koa izy satria mpanao lay, ary mahay momba ny lafiny sport koa izy ka iresahany matetika fa ny kristiana dia tahaka ny miaramila, tahaka ny mpanao sport, tahaka ny efisiana zao dia manambara tsara hoe miaramila, ny amin'ny epistily ny hafa dia hoe miazakazaka ka mahazo satroboninahitra ny fiainana ny mino, mpanao course, zany hoe olona cultiver tsara, manana niveau intellectuel ambony zany ty Paul apôstôly ty. Mahay langue maromaro koa izy, mahay ny araméana izy, mahay ny hébreu izy, mahay ny teny grika izy, mahay ny latin izy amin'ny maha romanina azy, ny hébreu moa amin'ny maha diosiasy ary ny araméana, ny grika moa dia civilisation grika ny miainany tamin'izany ka dia mahay, manam-pahaizana zany ty Paoly ty, sady mahay théologie, mahay philosophie, mahay littérature momba ny littérature, mahay ny géographie sy ny sport ary navigation. Rehefa navita amin'ny fianarana teo mba nisaoka ny Gamaliel izy dia lasa fariseo ary mpikambana tao anatin'ny Sinedriona araka ny asan'ny apôstôly toko faha 20 ny andininy faha 10. Sinedriona, fariseo. Ity fampianaran'ny fariseo dia miandry an'i Jesosy midina avy any amin'ny rahony lanitra, io no Mesia ho didin'ny anjely. Ary ny Mesia andrasany araka ny Daniel 7:13 moa zany dia Mesia tsy ho faty mandrakizay. Rehefa lazaina fa Mesia Jesosy kanefa tsy nidina avy amin'ny rahony lanitra no didin'ny anjely, teraka tao an-tranon'omby, maty teo amin'ny ambony hazo fijaliana, dia mifanohitra amin'ny fampianaran'ny fariseo zay mampianatra tsara raha soratra masina ihany amin'ny lafiny ilany kanefa mandeha ila amin'ny soratra masina izy hoe nidina avy amin'ny rahony lanitra ho didin'ny anjely ary Mesia tsy mety maty. Tsy mety maty tokoa Mesia kanefa mandalo ny hazo fijaliana vao nitsangana tamin'ny maty. Nahitan'izany fampianarana hafahafa zany ingahy Saoly moa tamin'ny fariseo azy dia nanezika ny fiangonana izy, nanezika ny fiangonana izy dia nahavatra nangatraka taratasy tamin'ny mpisorona be hamonina ny kristianina isan'ny maty tamin'izany Stefanina, nanao an-tranomaizina ny kristianina ary nahazo taratasy indrindra azy tamin'ny mpisorona be izy andeha hamono ny kristianina ny Damaskosy. Atreo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 9 no mankany amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 i Saoly fariseo Sinedriona manda an Jesosy ho Mesia satria tsy nidina avy amin'ny rahony lanitra fa teraka an-tranon'omby, maty teo ambony hazo fijaliana, lavo ny tanteraka amin'ny Mesian'io ka dia nanenjika ny fiangonana kristianina izy. Eo ampanenjehana ny fiangonana kristianina azy taratasy ampisorona be izy no eny an-dalana mankany Damaskosy moa zany raha ny tena marina tamin'ny mitatao vovonana amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 7 dia nahita mazava lehibe Saoly dia nanjerany karapaka tamin'ny tany izy dia nandre feo izy, haitsika tsara amin'ny feo reny hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika
dia nametra-panontaniana Saoly hoe iza moana tompoko nyzay enjeko eo na navalin' Jesosy izaho no Jesosy zay anjenao misangana fa fanaka voafidy ianao mahafinaritra mahafinaritra ity tantaran'ny Paoly apôstôly ity fa ho hitantsika ny tohiny za mba izy nandritra ny fotoana visivisy ary nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nitariny tompo ametra tanana taminy ka nampahiratra azy indray teo nanomboka ny atao hoe conversion ny Paoly na fibebahan'ny Paoly niaona tamin'i Jesosy izy dia fantany fa ity enjeny ity dia Kristy Jesosy farany fampianaran'ny Paoly apôstôly rehefa niaona tamin'i Jesosy izy nibebaka izy dia nahita ny fampianaran'ny Paoly ny fampianarana vaovao ny fampianaran'ny fariseo dia niezaka ataonao amin'ny fitandremanao ny lalàna no mahavovonjy anao ary ny Mesia andrasana dia Mesia midina avy amin'ny raha ny lanitra ho didin'ny anjely dia milasaka ety ambony tany dia manafaka ny romanina ny jiosy eo ambanin'ny fanandevozan'ny romana tamin'izany fotoana zany ny Mesia nandrasana dia Mesia tsy mety maty kanefa ny Mesia lazainao hoe Jesosy dia Mesia maty teo ambony azo fizalena teo nanahirana ny Paoly aminy nefa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy dia niaona tamin'ny Ananiasy koa moa sy ny apôstôly Petera sy ny hafa dia nazava taminy ny amin'ity Jesosy ity fa ny tompo no tena nampianatra azy araka ny filazany io dia nanorona ny fampianarana vaovao izy ny voalohany dia ny romanina toko voalohany 7:10 hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona sy zay rehetra hoe mahavita mitandrina ny lalàna 100% no velona fa lay manana finoana ny Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty araka ny fanampianarantsika tamin'ny farany zay nandefasako ny fampianarana voalohany ny fampianaran'ny Paoly ny fampianaran'ny faharoa ny baziny dia ny korintianina faharoa korintianina voalohany toko faharoa ny faharoany hoe nenia sy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy indrindra fa izy voaomy tamin'ny azo Jerusalema niova zany ny fomba fijeriny hoe lalàna ny mahavoavonjy teto aloha ity indray Jesosy maty ny mahavoavonjy tana le ny Jesosy maty tsy Mesia tamizy mbola fariseo fa eto ny Jesosy maty no atao hoe Mesia mahavonjy ary ny andininy fahatelo dia ny korintianina voalohany toko 2:10 hoe raha sy nasangana tamaty Kristy fona ny finoanay fona ny toritenay ny fotsy ny finoana kristianina amin'ny Paoly amin'izay manomboka eto dia ny hoe Jesosy maty sy Jesosy sangana tamin'ny maty Paoly nefa manontany hoe satria ary minotsika tsy hamarinina amin'ny miasa dia hanota ave zanysika na tsy hanao asa tsara tsia ao amin'ny korintianina voalohany toko 2:10 Paoly mampianatra hoe mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fampiarana azy amin'ny fiainana andavanandro ao anatin'ny hanota misy Paoly no nividin'Andriamanitra fa andeha hamono olona ary eo mahagaga andeha hamono olona Paoly no vidiny Jesosy tanteraka ny tenin'i Jesosy hoe tsy aviansy ny marina aho fa ny mpanota faharoa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy niova ny fiainany rehefa niova ny fiainany Paoly mpamono olona teo lasa mpizara fiainana lay mitady famonjena amin'ny lalàna teo famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana lay mpanezika ny kristianina teo no lasa kristianina amin'izao fotoana izao ary mpizara ny fahatsarany Kristy lay mpanezika ny Jesosy teo lasa mpiaraka amin'ny Jesosy amin'ny mpanao politika dia ohatrany mamadika palitao zany a Madagasikara moa mahavita an'io miaraka amin'ny Zafelbert dia aveo miaraka amin'ny Rasiraka indray dia aveo miaraka amin'ny Ravalamana dia aveo miaraka amin'ny Andry dia avadibadika eo ny palitao fa gn'an'Andriamanitra dia tokony indray mandeha ihany ianao mivadika palitao miala amin'ny fahafatesana ianao mifindra amin'ny fiainana ianao miala amin'ny lalàna ianao mifindra amin'ny fahasoavana amin'ny Jesosy Kristy ianao ary zany na tonga ny Paoly hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no
na toy izao ahy honao ary fa niaona tamin'i Jesosy ve anao amin'ny toetena mampanotanao sy raha zao tena niaona tamin'i Jesosy ve tsy fantatro. Faharoa, hay ny fanenjehana ataonao ny kristianina io ataonao amin'iza ataonao amin'ny Jesosy ka izay ataonao amin'ny namanao rehetrarehetra io hoe mamely an'izao sy zao sy zao amin'ny namanao anao dia veronao namanao ihany nanaovana an'io kansy zany ny fampianaran'ny Paoly ny asan'ny apôstôly eto hoe ataonao amin'ny Jesosy. Jesosy koa dia niteny an'izany hoe zay ataonareo amin'ireo kely madinika mino ahy ireo dia ataonareo amiko. Dia nio sara zay ataonao na teny na asa na fiesika tsy ataonao amin'ny olona io a na dia sy tianao mainty io olona io fa ataonao amin'iza ataonao amin'ny Jesosy ka dia mitandrema anjarany tsirairay moa ndresy lahatra amin'izany na anaiky izy na sy anaiky izy a. Fahatelo niova ny fiainany. Romanina toko 12 moa nampiasany ilazany Paoly azy ny hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ary miova amin'ny fanavaozana ny saina. Niova tanteraka ny mainty lasa fotsy ny mpanezika lasa pomba ny mpamon'olona lasa tsara fiainana. Enao tia ny toetranao ianao mbola sy ny bebaka tsara mangalangalatra fosafosa teny mahery posangazanga sao samy tany samy manana anazy e fantatrao tsara io nataonao io hoe io nataoko io zany dia niaona amin'ny Jesosy amin'izay aho ato amin'ny FLM Montréal tena niala ve le kirany trondro tena nahita ny Jesosy ve satria nesorona tamin'ny Paoly a lay manarina ny masony sy ahitana ny Jesosy dia tena nahita ny Jesosy izy. Ny mampatahotra sao dia mbola tsy nahita ny Jesosy ianao mipetraka eo io. Niala ny fahafatesana tokoa ve ka tena nifindra ny fiainana ianao mipetraka io sa tonga ny alahady bao samy malagasy tonga ndraitsika e. Fa Paoly dia tena niala amin'ny maty nifindra amin'ny fiainana. Raha misy olona amin'ny Kristy io Paoly dia olona vaovao izy. Ilay fahafatesana tao anatin'ny fony pankahala namana mpamony namana mpanezika namana mpanezika ny Jesosy misy aza mpamony ny fiangonan'Andriamanitra no indro tonga mpiandany amin'ilay nenjehiny izy dia Kristy Jesosy ary izara ny hatsaran'ny Kristy. Ary farany dia farany misy ten'Andriamanitra novidian'ny Paoly hanambarany fariseny lahatra dia ireto ten'Andriamanitra visivisy reto no mba tiako ho zaraina amintsika amaranako azy. Zafady fa ny frantsay tsy ho tratra fa indraindray mifo somary mitiana zavatra lavalava na dia 10 minitra aza ny tokony honjarako teto a dia niampy kely andro zany ka dia lana tsiny amin'izay sy fehezako fotoana zay a fa ny tokony izy moa tokony hanomboka amin'ny 3 izy ty lasaka fefany dia taratara isika zany tsy hoe mamely anareo akory a taratara isika dia lasa taratara dia miamitra kely fa miangavy anareo to. Ny ten'Andriamanitra anankiray dia ny filazan'ny Paoly ny hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra no ny azy fioarany fahatsarany Kristy Jesosy. Ataoko taimboraka ny zavatra rehetra ny manaraka dia ny hoe atolotro ho fanatitra velona ny fiainako manontolo. Io koa ny tiako atongavantsika araka ny volaza sika amin'ny Romana 12 teo ny hoe atolory re ny tenanao a ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra ary miala amin'izay rehetra heverinao fa tsy mety taloha efa niaona amin'ny Jesosy ianao zao dia izarany fahaveloman'i Jesosy amin'ny andronao rehetra. Ny version français tsy ho tratra tsony fa alefako mail ny alalan'ny sekretarasika dia misy ny adresse mail kao anatiny a ny fanontaniana rehetra alefa sy mail amiko valiako raha voavaly izy raha tsy voavaly dia ataoko hoe tsy haiko tompoko. Amin'ny heriny tapapolany ny fampianaran'ny Paoly teolozian'ny Paoly no ianaratsika vavaka sika. Misotranao raha i Jesosy no fitiavanao sy ny famindramponao azahoana izao fotoana izao atao fomba mianatra ny taon'ny Paoly zay Jesosy rehefa niaona taminao dia nafoiny avokoa ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra
nandray fiainana vaovao fahavelomana tokoa mpiorym-panamponao zay efa zanakao mba tena iaona aminao tokoa ka efa lasa ny zavatra taloha dia ho tonga